Ajantsika treo aloha ny amin'indro fa nisany miandrandra ny rehetra amin'izao fotoana izao mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana communal na ny fifidianana ben'ny tanàna izany. Ry zareo avy eo anivon'ny KMF Cnoe na ny ahafantarantsika azy ny komity mpanaramaso ny fifidianana dia nitondra ny fomba fijery ny ary nanambara fa efa dila efa ela ny fiasan'ny ben'ny tanàna rehetra eto Madagasikara. Manamafy ny tokony hanatotosana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona 2024 ity ny komity mpanaramaso ny fifidianana KMF Cnoe. Fifidianana ben'ny tanàna izay nambaran'ny KMF Cnoe fa antoky ny fananganana ny fitsarana manokana ho an'ny mpitondra na ny haute cour de justice sy ny Sénat. Tokony ho tanterahana amin'ity taona ity ny fifidianana eo anivon'ny commune, izany hoe fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina eo anivon'ny commune satria misy antony maromaro. Eo aloha ny antony voalohany hoe vita amin'ity taona ity ny famatsingolan'ireo mpiara-miombonantoka miara-mahafantatra azy zany ambitsika tamin'ny alalan'ilay tahiry basket fond. Manarak'izany koa azo adonona fa raha ny lalam-panorenantsika dia mamaritra fa herintaona aorianany nanaovan'ny filohan'ny repoblika ny fianianany dia tokony ho tafapetraka ny fitsarana avy na le haute cour de justice. Amin'iny anefa misy solotena avy amin'ny antenimieran-doolona na ny Sénat zany zay ny atao hoe ny mpifidy vaventy grands électeurs any anivon'ny commune zany anisany mpifidy anio sénateur io dia izay zavatra izay no nanairanay ny tompony ndraiky satria azo adonona fa mitarika famonganana ny filohan'ny repoblika ny tsy fahatanteran'io fametrahana ny fitsarana io raha voalaza lalam-pamondrenany anefa. Ny commune no rafitra akaiky ny vahoaka indrindra. Nambaran'ny KMF Cnoe fa efa dila ela ny fitoampiasan'ny ben'ny tanàna ary efa betsaka ihany koa ny ben'ny tanàna ny ova ho PDS. Na dia mbola tsy voafaritra aza ny fotoana natanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna dia efa mananateraka asa ho fiatrehana izany ny KMF Cnoe. Anisan'ny nitetika asa tanteran'izy ireo ny fanentanana ny olom-pirenena mikasika ny anjaran-draikitry ny olom-boafidy ao anatin'izany ny ben'ny tanàna. Izao zay tetika asanay zany amin'ity taona ity efa mandeha mankany amin'ny fanentanana ny olona hoe inona moa no atao hoe ben'ny tanàna, inona ny mpanolotsaina eo anivon'ny commune, inona ny andraikitra izy ireo satria tsy mitovy. Dia amin'ny alalan'ny fanentanana maro samihafa ary amin'ity zany zay dia miditra atao hoe anisany ao anatin'ireny hoe kendrenay zany dia ny fanentanana zay atao hoe anjara-toerana sy anjara-niraikitry ny olom-boafidy eny amin'ny fototra zay ny any anivon'ny sekoly. Zany hoe ankoatran'ny fanabeazana mahazatra ataonay zany dia amin'ity zay nanomboka hoe miditra any amin'ny sekoly dia eo amin'ny fikambanana sy ny karazany moa isaky tsokatra zany reny efa nataonay nandritra ny taona tsy hoe voazao Cnoe hoe manao an'le hoe fanentanana amin'le andraikitry ny olom-boafidy ireo fa efa tany amin'ny 2024 Cnoe dia efa nilaza sy napafantatra ary nanentana ny olom-pirenena zany hoe inona moa no andraikitry ny filohan'ny repoblika satria fantatra fa izy fifidianana tamin'ireny inona ny andraikitry ny solombavam-bahoaka dia zany zavatra zany zany efa anatin'ny iraka atao iraka fototra samy KMF Cnoe. Raha ny fanazavany dia sekoly 20 anatin'ny distrika 9 no anatanterahana ny fanentanan'ny KMF Cnoe momba ny andraikitry ny olom-boafidy ao anatin'izany ny ben'ny tanàna.